Hoy Isaia raha nandreny azon'izao hoe izy anandeha ho irakay dia namaly Isaia hoe mity aho raha aho ary raha nandreny antso n'Andriamanitra aho dia nanao tenako hoe mity aho irao aho dia nitindray aho tandrona ranjakavola manaiky zany antso n'Andriamanitra zany mitondra ny afatra ho an'ny fiangonany amin'ity alahady fahatelo amin'ny volana May, alahady fafito ambin'ny folo ny volana May. Zay anohizatsika ny fiarah-mianatra ny lohevitra kristianina FJKM hoe manamafiorina ifotsika ny tompo. Amen. Mba sokafo kely ny baibolinao amin'ny Jeremia 20. Misy fahatsarovana anniversaire-na taminany ao. Jeremia 20:4-4. 20:14. Mba tsy amin'ny anniversaire zany Jeremia mpaminany. Fakiko miteny zany mpaminany matsiaro ny anniversaire zany. Ho voaozona neny ny andro zay nahateraha. Aoka tsy ho tahina ny andro zay niterahan'ny ahy. Ho voaozona neny ny olona zay nitondra ny teny mahafaly tamin'ny kiakina anao hoe tera-day ianao ka nahafaly azy indrindra. Aoka zany lehilahy zany ho toy ny tanàna zay noravan'i Jehova ka tsy hanenenany. Arako izy andre fitarainana noho ny maraina sy akora lava noho ny tatao volana satria tsy nahafaty ahy tany kibo izy hahatonga neny ho fasako ka hivesatra any mandrakariva ny kiboky. Nahoana le no nivoaka avy tany kibo mba hahita fahorinany sy alahelo ka ho lany amin'ny kenatra ny androko. Aminany zany matsiaro mangidy amin'ny atserovany andro naterahany zany. Dia mampitanisa, mampatsiaro zay mety mampangidy ny andro ny mpaminany zany teniny zany. Raha nantsina koa mpaminany be ranomaso Jeremia dia misy antony matoy izy be ranomaso matoy izy nitomany. Dia enga mba tsy hitomany hahabe ranomaso ahy ianareo ka hiteny tahaka ny Jeremia koa aho amin'ny andro atsarovako ny ahaterahako hoe ho voaozona neny ny andro 17 May nahitako masoandro. Mba tsy hanao zany aho fa raha mba mahatsiaro zany andro zany noho ianareo manaiky an'Andriamanitra, noho ianareo manam-paniriana fantatra toy ny hira 4:5 hoe mba iriny anananao an' Jesoa. Dia mba hitsiky sy hifaly aho rehefa mba hatsiaro zany hoe 17 May isaky ny hatsiaro zany. Fa tsy taraina tahaka ny mpaminany Jeremia hoe ho voaozona neny kibo nitoerako ka tsy ho tonga fasako ny kibo ny tain'Andriamanitra zany teny fahatserovany zany mba hahatonga anao raha sitraka ao, hahatonga fifaliana ao am-poko isaky izay miaontsika fa tsy sanatria hahatonga ranomaso ka hanosona ty andro 17 May ty tsy nisy ka tsy tonga teto aho amin'izao tany
am'izao tanàna, am'izao firenena, am'izao fiangonana ny raha ny azo amin'ny faleo ny fanan'Andriamanitra raha mety ianao. Ny afatra dia araka ny lazantsika azy ny nomery 5. Ny fidiana koa tena resy lahatra tena dreny tompo ao ifidy an'ireo texte reo mba ahafatsika mampita amin'ny teny ray maka amin'ny andro tokana hoe sao ny teny Jehova tamin'ny Arona sy ny taranany rehefa hiteny an'izany ny mpampianatra, ianao anaka, ianao ry pastera, dia taranaka Arona ianao. Io zany efa raisina trany ampahaterana indray ao amin'i Jesosy Kristy, fa tsy zanaka raha tsy mba zafy raiko mpanompo sampy akory aho amin'ny mahizao aho mpanompon'Andriamanitra, fa zanak'Andriamanitra, taranaky Abrahama, taranaky Arona, ny fidian'Andriamanitra, natsoin'Andriamanitra. Zao lazao amin'ny Arona sy ny taranany, izao ny teny hoentinareo mitsodrano ny zanak'Israely. Io zany tsy formule fa formulen'Andriamanitra raha hitsodrano ny fiangonana ao. Alohan'ny mahavatsika reo 3 monja ao mitsodrano io ndao tenenina kely monja koa momba zany hoe fitsofan'ny rano. Sokafo ny baibolinao ao amin'ny Leviticus 5. Ny 2 azonao ampitahaina amin'ny Lioka 4:20 io 24:50 Lioka. Leviticus 5:20 ovatsitsika Lioka rehefa avy eo. Ary Arona nanandratra ny tanany nanandrify ny olona ka nitsodrano azy. Zay ihany ny vakiko. Ary Arona nanandratra ny tanany manandrify ny olona ka nitsodrano azy. Lioka 4:20. Ny 50. Lioka 4:20. Ary Jesosy nitonga azy an-trano Betania dia nanandratra ny tanany ka nitsodrano azy. Ary araotina mandalo an'izany periciopa nitsodrano zany efa nampianariko ny mpiandro io any anatin'ny fiofanana ho an'ny dekona io raha ho avy ny volana oktobra, fa ny olona nahazo hosotra tahaka ny hosotra avy tany amin'ny Arona no manandra tanana tahaka izany ataon'ny Arona ataon'i Jesosy zany rehefa hitsodrano'ny olona. Azavaina tsotra kely zany hosotra avy tany amin'ny Arona. I Arona zany zao mpisorona dia tsodrano zanany izy dia hiampitatra aty amin'ny fiangonana zany raha atao amin'ny Mosesy dia Mosesy namindra ny nafindra atao amin'ny vahoaka Israely 70 lahy ny hosotra reo tonga niara nitondra taminy ny zanak'Israely. Le tanana tapetraka amin'ny olona atokanao dekona iny, atokanao mpiandro iny zany mamindra ho aminy zany hosotra avy tany amin'ny Arona zany. Reny olona nahazo hosotra avy tamin'ny Arona ireny, tahaka nandraisan'ny Arona hosotra ireny no afaka manandra tanana mitsodrano ny fiangonan'Andriamanitra. Zao ny teny holazainareo raha mitsodrano ny zanak'Israely ianareo. Tena manandra tanana Arona vakitsika tamin'ny Leviticus teo. Faharoa tsy maintsy lazaina ny kio makasika ny tsodrano dia makany amin'ilay Hébreu
fito teo sika le nivakitsika teo Hebreo toko fahafito ny andininy voalohany de mipita avy hatrany mba tsy analavana ny fanatiny texte andininy faefatra fa io Melkisedeka zay mpanjaka ny Salema sy mpisoron'Andriamanitra avo indrindra lay nitsena ny Abrahama rehefa niverina avy nandresy ny mpanjaka maro izy ka nitsodrano azy andininy faefatra ary evero ny alehibe ny lehilahy io zay nomeny Abrahama patriarika ny ampafolony zay tsara am'izay nobaboeny misy tokony ampitaina fa ny kely no mandray ny andiny fa fito ary tsy azo lavina akory anefa fa ny kely no mahazo tsodrano amin'ny lehibe no ny tenany hazavainy io efa nazaiko taminareo tamin'ny fotoany ny anarantsika momba ny tsodrano tamina herinandro masina izy io ndray andro zay raha misy dekonina miara mivory eo dia ny zoky indrindra amireo no mitsodrano raha manao akanjo fanompony izy dia mahazo manandratanana raha misy mpitandrina miara mivory eo ny zoky indrindra amireo no mitsodrano azy rehetra fa tsy misy zandry kely dia izy no mitsodrano olo lehibe nefa mitovy lalana amin'ny maso samy taranaky arona azy faharovo zany fa manatoerana sy lamina napetra ny Andriamanitra momba ny tsodrano farany momba ny fanazavana hoe toerany tsodrano fotsiny zany ataontsika zany ny Genesis toko fa 7 zay sika vao hiditra amireo andininy efatra momba ny tsodrano reo avy eo Genesis toko fa 7 ka ny andininy fahaefatra ny tantara an'ity dia tantara zay tsofany izy Isaka ny zanany rola izy io Jakoba sy Esau tsodrano anjanany izy raisitsika be mindiny faefatra io ary anaovy hanty aho arak'ilay tiako ka ento ty amiko hoaniko mba hitsofa ny fanahyko rano anao eny tsy mbola maty aho niraisitsika amin'ny dia ny hoe ny ray aman-dreny manino hitsodrano ny zanany anko afo zany amin'ilay ataony arona amin'ilay ataon'le olana azy hositra avy tamin'i Jehova ho amin'ny fiangonana afo zany fa ianao ray aman-dreny ianao reny ianao ray manino mitsodrano ny zanakao isaky zay hiaritra hiatsika zavatsarotra ny zanakao isaky zay andeha lalandavitra ny zanakao isaky zay misy atray ny zanakao dia tsofo rano izy amin'izany manaraka tsara lay fomba fanaovana tsodrano ianao hapetraka ao ny tananao eo ambony lohany dia mitsodrano azy ianao ny ray aman-dreny mitsodrano anjanany dia tanany anakiroa mihitsy no mipetraka mameno ny lohanjanany io dia tonominy eo dolo zay fanirina sy fikasany rehetra ho any zanany io hitsofany rano anjanany tady dio no andiny faefatra io hoe dia ny tsy mbola maty aho ny velona ihany no mitsodrano anjanany fa tsy zahay hoe olona efa ny am-pasana any no hitadiavanao tsodrano
zany makako no andininy io ny ray aman-dreny mitsodrano anjanany dia mbola velona izy mbola velona anao bebea tsofy rano zanaka manjafinao raisy tsirairay reo mpandalova eo aminao eo ametrao ny tananao mitenena amin'ny anaran'i Jehovah ianao dia tonomy eto ny fitahina tianao azo ny zanakao io zany mahatonga ny taony malagasy miteny hoe fanitsodrano zava-mahery mba ahafahany zanaka rehetra ahafahany zanaka manjafy rehetra manaja ny olon-dehibe ho aminy ao fa tsy sanatry vingavingaina zay ray aman-dreny eo an-tanànao tsy fanao zany fa faniraisana tsodrano hitahiran'Andriamanitra ny fiainanao dia tonga any amin'ilay didina apetraky ny tompo hoe manajara indrainao sy indrenao mba ho maro andro amin'ny andro zay adylomanao sy amin'ny tany zay omeny Jehovah-Andriamanitra ao ianao reo tsy maintsy nilazaina manodidina an'izany hoe tsodrano fa ny fitoaty ny tsodrano velona amin'ny nomery amin'izay tsika toko fa 9 fa 7 zao no ataonareo ho izy raha mitsodrano ny zanak'Israely ianareo hitay anao ny Jehovah ka hiaro anao tsodrano zany ino ny tanàna misandratra iny zany maniny mampita fitahiny Jehovah any amin'ny tsirairay any ny taranaky Arona no baikony Jehovah ampita ny fitahin'Andriamanitra amin'ny zanany rehetra amin'ny fitenin'ny mpampianatra anankiray teolojianina mahafinaritra azy io hoe ny fahefan'Andriamanitra ny tananao misandratra iny rahalahy amin'ny fiteny Salamy 7:30 hoe fa voadidiny Jehovah ho eo ny fitahiny manodidy ny fitahiny Jehovah ho aminao tsirairay ny tanana nasandatra iny io azo azavaina tahaka izao ho an'izay mpanatrika raha-mpanambadiana ato amintsika fa tsy fantatro zany ankafa fa avy amasininy etsy izy roa dia mandoalika eto andray iny tsodrano satria anakiroa ny olona tsofina rano ampitsara ny isan'ny tanana dia mipetraka eo ambony lohany ny tanako mitsodrano azy fa azy any atetezako ny lohanareo rehetra dia mitrahako tanana atao tatana ametra tanana aizy any atratrarana an'izany fa dia misandratra ny tanana toy ny hoe mipetraka eny ambony lohanareo tsirairay iny tanany tsy zaho iny ny fahefan'Andriamanitra mamakivaky ny sakatsakana rehetra ao amin'izay asanao ao ahatanterahany tompo ale hoe hitay anao le Jehovah ho fona teo lay ozona tany amin'ny androny Adama fahaizany hoe aniritsiro anao ny tany ny atsemboanao ny nananao mijanona treo iny ozona iny fa didiny Jehovah ho eo aminao ny fitahia hany mahatonga ny antitra anaka namonjy fantompo favana izy na ho lava tohinona zay tary ataon'ny paster eo na inona mitranga eo io tsy mivoaka eo raha ty mandray tsodrano fa misy olona toriteny moa dia efa tsy nenono izy mipetraka ty tsy miaino akory tsy vita koa ny fampivana lazo izy lazo ny olona miaritra teo iandry anay didiny Jehovah mitay anao io sampady io tsy hoe tambin'Andriamanitra am'izao tontolo zao hitahihany ianao fa didy mitenena ianareo miaraka ao amin'izany fahefan'Andriamanitra zany lay teny malaza momba ny tenin'Andriamanitra Hebreo 4:2 fa velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra ka maranitra no sabatra roa lela manindro ireo tamin'ny fahafisarana ny aina sy ny fanahy ny tonona sy ny tsoka
ary mamantatra hatramin'ny keritreretan'ny fo le heriny ten'andriamanitra iny no makao aminao amin'iny tsodrano iny atanterahany tompony hoe hitay anao Jehova. dia iny fitahin'andriamanitra azonao iny a hiarovan'andriamanitra anao. hitay anao ny Jehova ka hiaro anao, mahazo fitahiny ianao, ambinina ianao. Ny mpiatafika zany zao mahay tsara zany hoe ambinin'andriamanitra zany satria nianatra an'izany izy maly. Ambinin'andriamanitra ianao dia arovan'andriamanitra ianao, tsy reare amin'izay efa nitahiny ianao. fa io azonao io, io nomenanao io dia avy tamin'andriamanitra io, dia arovana ianao tsy reare. fa arovany koa ianao amin'izay ratsy mety animba sy anelingelina na sanatria andrombaka io fitahina efa narotsany taminao io. ary andao raisina ny dimension safady ny fatra nyzany fitahiny zany. makao amin'ny jaona fahatelo ianao, io ny texte ny mpiatafika ao maty. jaona fahatelo ndiny faharoa le hoe hitay ianao, anambona anao Jehova. jaona fahatelo zany ny alohan'ny apokalypsia nianaka avy any mijery hoe tapitra ny apokalypsia toko voalohany dia mipita mijota dia io ny jaona fahatelo. sao dia mijery ramatoa mijery tany akaiky ny matio tany. jaona fahatelo ny andiny faharoa ry malala mangataka aho mba ambinina sy ho salama amin'ny zavatra rehetra ny ianao tahaka izay anambinana ny fanahinao ihany. aona tsara ambinina ny ianao amin'ny zavatra rehetra tahaka ny anambinana ny fanahinao ihany. tadio tsara fa ny andriamanitsika alohan'ny hitahiany materiellement ny fiainanao dia manambona mitahy ny fanahinao izy. ny mpiatafika eo anazo an'io adiny ray sasany maty hoe inona avy amin'ny sehatrina amin'ny fiainanao zany anatanterany tompo zany fanambina fitahiny zany ny fanahinao, ny famelan-keloka omeny anao, ny fiainana mandrakizay omeny anao, ny famondram-po azonao isan'andro fanambinany zany. dia ireny hiarovany tompo ny fiainanao, hitay anao ny Jehova ka hiaro anao. io fitahina arotsaka andriamanitra aminao isan'andro io arovany, tsisy isakatsakana tsy ho tonga aminao zany fitahiny zany. ninonino na ny fahameloanao satria misy olona mihevitra fa meloko izy eo anatreny tompo, izy ny abanga hoy ny hiratsika, izy ny abanga hoy ny apôstôly Paoly zay voafidin'andriamanitra fa efa mitrovon'andriamanitra sika nyzao na voalohany toko voalohany dimy fafito hoe fa ny rano zanaka manadioana anao afaka amin'io tarehetra, tsy misy sakatsakana afaka misakana n'izany fitahin'andriamanitra ao amin'ny fiainanao zany. raha nahay ny fiangonana tahaka nataon'ny fiangonana amenna ny fiteniny amin'izany, fa tsy mahay ny fiangonana. ndaso iverenako kely io fa mety aminao ny mianatra an'izany vetivety monja. Korintiana voalohany ataon'ny fiangonana ahoana ny fanao hoe amen ary amin'ny andinin'ny faha 14 azafady afinatra ilay fiarahamonina Korintiana voalohany toko faha 7:10 aiza ho aiza orony eny a misy an'le hoe
ataony ahoana ny fanao amenina raha tsy fantany zay lazainao fa 16 fa raha misaotra mpana fotsiny ihany ianao ataony zay tsy mahay ahoana ny fanao amenina raha misaotra ianao satria tsy mahay zay lazainao izy isaky misy zavatra takatry ny olona mazava misain'ny olona zany amin'ny fiderana ny tompo fisaorana ny tompo dia ina ny valiny any vahoaka rehetra amen fa isika tsy mahay an'izany lazainareo fa zareo atsenanina tsy any mahazo droit manao an'izany dia io dia voasakana tokoa ny fiangonana asa manao an'izany fa zareo atsenana ankorinandro tsy mpanao an'izany ohatrany hoe zareo ny tompony le teny tsia fa fanao ny fiangonana kristianina isaky ny mazava aminao zavatra lazaina isaky ny azonao ny fanambarany ten'andriamanitra dia miteny ianao hoe amen mba atongany zany ao aminao koa ho tanteraka ny izany ho toany izany amen hoy ny fiangonana zay mahay fa zay tsy mahay tsy manao ampanirapiratra ny tavany aminao ny Jehova ka mindra fo aminao tady dio zany sodrano tolotra anao zany mitavany Jehova mamirapiratra aminao fa tsy hoe manjombona aminao maroko aminao maizina aminao ny talen'Andriamanitra rehefa zay no mitranga miamboa Andriamanitra fa tsy nanatrika anao zava-tozy zany fa manatrika mampamirapiratra ny tavany izy inony zany fiaran'Andriamanitra aminao isan'andro lasa ekipany ianao misy fitenin'ireo boakely ireo ohatrano rehefa misy zavatra tia hoe tiako le izy dina filazany azy lasa moezetsy ina fitenin'ny ankizy rehefa manao hoe tiako be le zavatra nao ary tenenina tsotra hoe tiako be le zavatra fa tian'Andriamanitra be ianao dia ampamirapiratiny aminao ny tavany isaky zay andeha ianao tsy misy aizina eny an-dalana eny fa Jehova lay andriafo mialohanao tadio zany fialaovan'Andriamanitra fiainanao zany izy no mitarika na isy aizinao na isy ady ao na isy zava-tsarotra ao Jehova mampamirapiratra ny tavany mandona anao dia mazava ny lalana dia iny ny tompo miasa ao anatin'izany fahazavan'ny tavany ao fiainanao zany mandroaka ny aizina rehetra mandroaka ny zava-misakatsakana rehetra mandroaka ny zavatra negatifa rehetra amin'ny fiainanao tension miakatra negatif zany tonga ny tavany Jehova mamirapiratra aminao mihidy ny tension miakatra io zay manana tension miakatra amin'izany anao amenina dolo ozy le zanako vetivety ozy le zanako tsy mbola nahita ny dada faly ohatr' zao aho izy tsy ako fa nampalahelo azy zanako lay andro hoe nakako tetiko izy na lahelo be zio hitsahan'ny pastera ny bolipitra amin'ny filazany déconnage fa mitrambosaina natao hoe nitain reo zao ny voky dia zao ny tonga dia tsapany lay izy zanako eo ampirisana izy mianaka zay telo mianaka no mahazo teny avy any amin'ny tompo izy teny avy any amin'izay asa nataony izy tanteraka avy hatrany le zavatra nokasainy natao fitahiny zany zaho aza mba miramirana andraisanao fitahina avy amin'Andriamanitra mainka fa Jehova mampamirapiratra ny tavany aminao Jehova fitahiny zany
hitahidy zany dia matiky fa io Andriamanitra naniraka anay io tsy naniraka anay hanosona anareo. Io Andriamanitra naniraka anay io dia naniraka anay hitondra ny didiny Jehovah hitahiany iny fiainanareo. Io Andriamanitra mifidy sy miantso anay ho mpitandrina ka miteny mitondra ny teny moanao io dia nampitondray ny afatra zahay. Tsy izaho no mifidy anareo intompo mantsy anay fa izaho no mifidy anareo mba handeha sy hamoa ahita vokatra ny fiainanareo, vokatry ny fitahian'Andriamanitra ny fiainanareo. Izany nandraha ny tompo anay aty. Ka aza natahotra ianao, aza misy zavatra koa mielingelany an-tsainao any. Tahaka nylazan'ny mpampianatra 10 minitra teo hoe zany ny mpanompon'Andriamanitra feno ny fanahin'i Jehovah tamin'ny toram-bato an'i Stefana. Vavaka ho an'ny olona nytorabato azy izy fa na oinona taonao ny mivoaka mivavaka io etsotrano. Itahy anao hatrany Jehovah, iaro anao Andriamanitra ao, ampamirapiratra ny tavany aminao Jehovah no mindra fony aminao. Tsy nohony aminao zany fa nohony amin'ny Jehovah tianao, lay mampamirapiratra ny tavany anoho ny fitiavany anao iny no ny famolam-pony. Amin'ny filazan'ny tompo azy lazao amin'ny zanako fa tsy noho ny aminy no naovako zany fa noho ny anahako hoy Jehovah. Dia ampamirapiratra ny tavany Andriamanitra. Ninona endrika aizina rehetra any amin'izay alehanao any. Misy patron masika be any alohany endrianao antsiny anaran'i Jehovah tompo dia asa zao miaramiko ianao mamirapiratra io. Gaga be anao olona teren'Andriamanitra mitsiko hitanao mandray anao satria Jehovah mampamirapiratra ny tavany efa ny aloha lalana dia nididiny io olo itsika taminao na dia tsy pitsika taminao azy. Nangataka sony tamin'ny président directeur général ianao ny taratasy ilainao maika sy tena tsy maintsy ilainao ny fiainanao sahirana ianao ho azo ka hoe zao le sony tonomy anaran'i Jehovah. Dia makanesany aza manakely akory ianao fa efa mampamirapiratra ny tavany aminao tompo makany amin'izany lalanao zany tongany ianao atonga dia hoe aisy le taratasy no dia mbola tsy miteny azy ianao. Zany io Andriamanitra ao io aza mba misalasala matahotahotra hoe hiankina amin'Andriamanitra zany fa Andriamanitra tianao indrindrindra. Dia eny ampandehananao eny izy miaraka aminao hoe ohatsy ny akanjonao io aza indrindra filazan'ny soratra masina mitafy an'i Jesosy ianao, mitafy an'Andriamanitra ianao, tsy mba mitanjaka ianao io mandeha fa mitafy an'Andriamanitra ao, mamirapiratra ny fiainanao. Mampimekily anay any amin'ny fiaraha-manompo any misy rahalahy zay ataonay hoe paster mamirapiratra ho avy mamirapiratra isaky ny miteny io rahalahy io dia zao foana ny fiteniny mba ho tahian'Andriamanitra ny fiainatsika rahalahy, mba ho avy mamirapiratra ny men'Andriamanitra atsika. Dia io izy ny olona zany io izy anareo azany mihitsy izy fa tsy azo ny olona le fiteniny hoe dia mamirapiratra ke tsy izy mampamirapiratra azy fa tavany Jehovah lay Andriamanitra velona ao amin'ny fiainanao mampamirapiratra ny tavany dia misokatra dolony zao lalana le rehetra zao. Amin'ny fitantarako amin'ny katekomeny zay hoe naiza naleha anaka aza tsy nahafantatra mbola tsy kristianina kory aza tamin'izany efa nahitany lava tavan'Andriamanitra namirapiratra nariny ray aman-dreny koa tany amin'ny fanapaha-kevitro ho kristianina malagasy petakorona ohatranao iny ray aman-dreny koa fa niraisina vazaha lava orona ho zanany dia hoe inona ny dikan'izany efa tany sahady le tavan'i Jehovah nampamirapiratiny fa tsy fantatsy efa tia amin'ny falebiazako tia amin'ny efa manomboka miso santana ty aho vao maika amin'ny réalisé tsara n'izany hoe tena hay Jehovah io efa niaraka taniko hatrizay hatrizay tahaka zany koa ianao anaky so dia mieritreritra no manomboka androany zany ho izay vao mpamirapiratra ny tavany Jehovah fa efa hatrizay hatrany amboka mbola tsy misy nafantatra akory ianao hoe mitorotorona tao kibonely tao efa tao Jehovah. Vakinareo ny Hébreu 7 teo i Arona Levy taranaka Arona zany tany kibon'ny Abrahama dia efa nanao fa ampafolo karena ho an'ny Melkizedeka tamin'ny alalan'ny Abrahama
nanatitra mpafokarena ho any Melkisedeka any am-boka. Raha misy bivoko zany zao dia mahazo fitahina koa le zaza amin'izao torotenitsika izao fampianarana izao. Ampamirapiratra ny tavany aminao ny Jehova ka amindra foanao. Anandratra ny tavany aminao ny Jehova ka menao fisiadanana. Tavany Jehova misandratra zany mba heverikely zany misandratra inona tika zany misandratra mitondranao miakatra zany. Ny Andriamanitra tsy hitondranao hidina zany hoe io le zanany fa naentin'Andriamanitra ny hidina. Jehova Andriamanitsika mampisondrotra avy amin'ny fitiavany zany, avy amin'ny hery sy ny fahefany zany, amin'ilay maha-Andriamanitra ny Andriamanitra rehetra azy zany, ny tanjon'Andriamanitra ho anao dia ny misandratra zany dia tsisy amenina kosa. Mbola tsy haitsika io e, tsy mbola fiangonana tany Korinty sika. Dia io Jehova mitaly mampamirapiratra ny tavany, io ny manandratra anao. Asandatra Andriamanitra ianao ao am-pony zanakao dia ajay ny zanakao ianao. Efa manomana fety sika zao atsoatsika io fetin'ny neny tahaky nina nefa ikolokonona ny ankizy any zao samy manao vo motoba makataka gote be aminao izy ka izy le ataony boatin-drakotra fa tsy hoaniny andalana any amoraka izy makataka gote amin'ny eny atao bebe morony any fa nareo koa dia atao ina le bebe ny neny atao anaty boatin-drakotra itsenanan'ilay fetin'ny neny. Asandatra Andriamanitra ao am-pony zanakao eo ianao, hajay ny zanakao, tia ny zanakao, akamaminy ny zanakao zany fiarahana aminao zany, fa tsy hoe voavy ianao dia mandositra dao ny zanakao. Zay tenenao rehetra nampony ny valiny avy ao am-pony zanakao ao. Tia tsy zany fa misandatra any am-pony zanakao any ianao. Saika azo nadalana amin'ny fitenin'ny apôstôly Paoly zay hoe zahay nadala fa anareo no endry. Saika azo miadalana tamin'ny fotoana anankiray satria mafy dia mafy natonga ny Jeremiana anao ny fanozonana ny andro naterahany io mafy dia mafy no nozakaina tamin'ny fihafanom-pona. Saika azo nadalana raha andro zay tena tsy maintsy anao sondage ny fiangonana eny tsia zarana taratasy zany ny kristianina samy manoratra zay tiany eo hoe ahoana ny hevitrao ana hiara-dalana amin'ny fanompony sika sa tsia dia isaina manoratra eny raha hiara-dalana sika tsia raha ajanona treo ny fiaraha-manompo. Saika azo nadalana anao n'izany andray andro zay fa somary mafimafy tsy tantaraiko so misy zanaka manjafin'le olona nanao ny izy eo dia lasa ohatrany hoe ny paster ko zavatra efa lasy zany mbola tantaraina ihany velao hoany reny fa za ihany dia sy lahatra teo anatreny tompo rehefa avy teo hoe aza matahotra ianao fa asandratro ao am-pony fiangonanao ny fitiavany ianao ary mahita an'izany zay vo miposaka ny masoandro anykeo pijany miandry any mbaravarany manange zany vo miposaka ny masoandro vo mangirangira masoandro dio misy olona mitondra pija bizo be mihitsy eo mbaravarany eo gaga ny mpanasa tomobile koa ina tatano sy efa pija sy ty asandratr' Andriamanitra ao am-pony olona ao ny fitiavany anao tsy noho izany fa no ilay Andriamanitra ao am-pony anandratra ny tavany aminao ny Jehova ka menao mampitoetra ny fiadanana nomeko anareo ny fiadanako no avelako anareo fikaka ny fanome zao tontolo zao hoy ny tompo atoetra Andriamanitra amponao ny fiadanany dia io fiadanan'Andriamanitra natoetrany eo amponao io tamin'ilay dity sy fahefan'Andriamanitra iny iny no anandratany eo amponao ao ny fifankatiavatsika tsy ao natoko fa 10:10 so ny didiko aminareo iny tompo dia ny mba fifankatiavanareo
ianary zany anaka tsy miatsarataren'le olona ny itiavana azy tsy miara-tsifanan'le olona ny ankarana azy fa mazanak'Andriamanitra azy fa ianareo koa fa ino ny apôstôly Paoly mba dala tahaka zany ko fa efa mbanovan'Andriamanitra dia mba endry fa izy mbola ao anatin'ny adalana tiavo izy aseho azy ny fitiavanao azy fa zany ihany natonga anao io resy lahatra na mpivafoanao io nasehon'Andriamanitra anao fa tiany anao dia iny anao resy bady ohatry ny biscuit vohitsaky ny cylindre teo anatrehany Jesosy Kristy dia lasa tiany Jesosy koa ianao rehefa avy teo asehoy amin'ny fifandraisantsika amin'ny fifandraisanareo fa mifankatisika ary naverimberiko taminareo tamin'ny fotoana mamaky ny Romana toko fa 9:9 aoka ny fifankatiavatsika ho amin'ny tsy fiatsaramilatsika rehefa tianao ahy dia atao hitako mihitsy tianao ahy fa rehefa tsy tianao ahy dia atao dia hitako mihitsy tsy tianao ahy amin'izay atonga dia mafantatra hoe tsy tia iny rehefa mba mialaala so misy antsy any aminao any so aty tsy mahafantatra ka anatinanao hoe le antsy efa anaty akanjonao vita pastery aoriny ty toroteny ity tsy lay vavaka mahazatra atsika iny no ataotsika fa misy mpiara-manompo amin'ny birao efa niomana anao vavaka amin'ny ndray andro ty ihany amin'ny ndray andro ty ihany aza mialina amin'izany ianao zany manana 17 mai koa sy manana 17 mai rehetra ao miaraka amiko amin'izany amin'ny ndray andro ty ihany mba misy vavaka manokana ho anay atao amin'izany zany mpiara-manompo zany rehefa vita ty toroteny ty anao le vavaka aloha izy vita le vavaka amenina amin'izany vavaka atao amin'izany zay aho vao hivavaka ho anareo kosa satria zaho no nifidiany Jehovah hiteny aminareo hitsodrano anareo hitondra ny anarany fa kikely ny 7:20 nomely toko fa 9 ipelataranao io atateraka zany aminao nomely toko fa 9 7:20 amaranana tsy ho azavaina kory fa tonga dia azonao avy hatrany zany andininy zany dia hametraka ny anarako amin'ny zanak'Israely izy ary izaho tala azy amen